izay ny amin'iny vovony farany tatitra vonjomaika tena tratra 720 sy 200 ny isan'ireo olona nandalo teny amin'ny hôpitaly Agiara Apefilo nanomboka ny sabotsy lasa teo hatramin'ny androany tamin'ny 4 tolakandro. Tamin'ny akabeany moa dia ireo niaran-doza no tena betsaka izay noraisina teny amin'ity hôpitaly ity. Dia hoarantsika indray ary ny sary. Tafiakatra hatramin'ny 720 sy 200 nisan'ireo olona tonga an'iza fahasalamana tao anivon'ny hôpitaly Agiara Apefilo hatramin'ny sabotsy lasa teo ka hatramin'ny androandroany tamin'ny 4 tolakandro. Araka ny tarehimarika vonjomaika voaraina teny toerana nahatratra 720 nisan'ireo olona voaterina hiditra hôpitaly amin'ny akabeany, nahatratra 720 kosa nisan'ireo olona voaterina hiditra hôpitaly. Amin'ny akabeany nahatratra 420 sy 200 nisan'ireo naratra tao anatin'izay 3 andro ny fanesy zay, nahatratra 100 mahery ireo niaran-doza, raha toka manodidina 90 kosa ireo naratra vokatry ny adiady sy ny vono. Tsy nisy aloha ireo namony ainy tao anatin'izao tatitra vonjomaika azo avy amin'ny ekipa misahana ny sapana vonjitaitra ao anivon'ny Agiara zao. Azo lazaina olona amin'ny ratsy any araka izany ny fankalazana ny fetin'ny Pentecôte taona 2024 teto Antananarivo sy ny manodidina.